Wani firene kuawe mamela nuni utanaye toluza fona numi se nuni yadalana rayo mamela ni elukaye mifune wani firene kuawe Manuna hataran Jesus Kristi tumpo amintsika rehetra ne aho rehavako izay mpiara-miomby tamin-drazanamiko. Izaho moa dia mpanompon'Andriamanitra ihany tsotsotra avy aty Liban, kanefa dia mahazo mpanompon'Andriamanitra izay dia tena hoe manery ahy ny fitrangany zavatra misy eo amin'ny firenentsika izay tena hoe mampalahelo dia tena hoe mampalahelo tokoa. Ary izany indrindra no anasako anao hiara iombom-bavaka amiko ifona ho an'ny firenentsika. Dia eto aho mindrana ny teny izay tenin' Estera, bokin'ny Estera toko 5:9 izay milaza manao hoe fa ataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako. Ihany dia izay teny izay mihitsy no anorenantsika zao vavaka izao satria ataoko ahoana tokoa moa no fijery ny firenena ny fijery ny loza izay manjo ny fireneko no fijery handringanana ny havako. Izay rahantsika malala ny zava-misy ao Madagasikara fa dia tena hoe mampiorokoditra ary dia tena hoe mampalahelo kanefa tsy manana fiadiana afa-tsy Jesosy ihany no tenako. Hitarahina eo anaty an'i Jesosy satria izy no tompon'ny fahefana ny amin'ny zavatra rehetra. Koa manasa anao ary aho raha tena hoe ao anatin'ny fonao tahaka ahy koa ny trotro-mbavaka ny firenentsika, ny andetsika hiady ny firenentsika. Hitarahina eo anaty an'Andriamanitra fa ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra mpiaino vavaka. Andriamanitra fa malivavaka ary tsy fohy ny tanany fa mahavonjy. Ka na dia jerentsika ny zavatra misy eo amin'ny firenentsika hoe tena hoe zavatra sarotra tsy takam-piheverana dia mora eo anaty an'Andriamanitra izany ry mpiombona tamin-drazanamiko. Koa manasa anao ary aho amin'izao fotoana izao iombom-bavaka amiko eo anaty an'i Jesosy tsika rehetra. Haleloia, iara-bavakantsika. Ary Andriamanitra rainay eo misaotra anao zahay ny amin'ny fotoana izay nomenao anay ahafahanay hanantona anao amin'izao fotoana izao. Eny misaotra anao dia misaotra anao tokoa satria ianao ilay tompony zavatra rehetra ary dia isaoranay tompony izay rehetra mitranga ny eo amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao. Raha io misaotra anao dia misaotra anao satria tsy misy zava-mahagaga tsy hainao atao fa na vao hoe misaina izahay ny trotro-mbavaka ny firenenay dia efa matoky sahady fa ndray valim-bavaka avy aminao zahay Jesosy. Koa ankehitriny ray malala dia tonga eto ny tenako mangataka fifonana ho an'ny fireneko eto anaty tranao amin'izao fotoana izao. Ary dia tena hoe mifona Jesosy malalo, mifona dia tena mifona tokoa satria fantatro loatra ny zava-misy sy ny zava-mitranga eo anivon'ny firenenay. Dia vokatry ny tsy fankatoavan-dalàna izany, vokatry ny fanalavirana anao izany no mahatonga izany hitranga amin'ny firenenay. Ary tsy voasakanay tokoa ny zavatra hitranga Tompo satria efa voalaza anao izany, efa voalaza ny mpaminanao izany amin'ny Ezekela, any amin'ny Jeremia, any amin'ny Isaia dia efa milaza izany fa hitranga izany any am-para no misy izy ny teninao. Koa ankehitriny Jesosy malala dia tena tanteraka izany kanefa Tompo tsy mitsahatra izahay ny mifona ho an'ny firenenay. Raha eo mifona dia mifona tokoa satria tsy manana firenena hafa afa-tsy io zahay dia ny Madagasikara malala anay tokoa ny firenenay Jesosy. Ary tsy atakalinay nizaniza fa tao no namoronanao anay maha-malagasy anay dia io firenena izay nosy kely natokanao Tompo hiaina ny vahoaka malagasy. Koa ankehitriny Tompo dia mangataka fifonana eto anaty anao ho an'ireo mpitondra fanjakana rehetra tsy akanavaka manomboka amin'ny président izany, isam-baratonga izany, isa-tsokajiny izany. Mifona Jesosy malalo ny amin'izay rehetra nataon'izy ireo ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ifonako eto anaty anao izany amin'izao fotoana izao.
raha io mifona ho an'ny fireneko eto anaty anao manomboka ao kapitaly izany ka hatranisa province izany ka hatranisa fivondronana izany hatrany amin'ny isan'ny commune izany ka hatrany amin'ny isan'ny pokotany izany Jesosy ka hatrany isa quartier isa mpianakaviana isa tokantrano ary isa mbatan'olona tsirairay avy angatahako fifonana eto anaty anao Tompo ny mba hamelanao ny heliko ny firenenay raha io jereo maso-pitiavanao ny Madagasikara jereo maso-pitiavanao no somalalanay Tompo afao ny fatotra izay mamatotra ny firenenay ary dia tena fantatra fa misy fanjakany maizina izao andriany fahamazinana manapaka eo anivon'ny firenenay ary malala ho vonjeo ny firenenay satria eo ambava ao ny fahafatesana eo ambava ao ny fanapahan'ilay ratsy ko manjaka Jesosy amin'ny faharatsiana manjaka ny fangalaran-jaza manjaka ny tsy fankatoavan-dalàna manjaka ny herisetra manjaka ny vonoan'olona tena hoe manjaka ny fandatsahan-dra eo anivon'ny firenenay Jesosy Sandrindra no hitarainako eto anaty anao amin'izao fotoana izao fa tsy manana fiadiana Tompo hoentina hiady hanafaka ny firenenay zahay fa ianao ny fiadinay Tompo ianao ny fiadinay hoentinay Tompo hiady no an'ny firenenay satria ianao namorona ny Madagasikara ianao namorona ny vahoakany malagasy hitarainako eto anaty anao izany ary dia tena hoe hitaky ny rariny eto anaty anao Jesosy hitaky ny rariny eto anaty anao ny mba hijerenao maso-pitiavanao Tompo ny firenenay izay mikorosofahana ankehitriny ho aiza tokoa ma zahay Jesosy malalo raha toaka namidy ny firenenay raha toaka ho ravana ny firenenay ho potena ny firenenay amin'ny fanjakazakana ny amin'ny herisetra ny amin'ny tsy fankatoavan-dalàna ho aiza ny orenanay ho aiza no alehanay izay vahoaka malagasy ray malalo izany indrindra ny hitarainako eto anaty anao ny mba hamindranao fo amin'ny malagasy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo nizaniza malagasy mitondra izay raha mahamalagasy izay dia hifonako eto anaty anao Tompo izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mifona Jesosy malalo manatona anao eto anaty anao amin'izao fotoana izao mitondra mbavaka ny firenenay satria dia tena hitanay Tompo fa tena hoe ambavao ny fahafatesana ny firenenay etsy andany Jesosy malalo ny ankizy madinika izay very aiza moa no alehan'izy ireny Jesosy very aiza no alehan'ireny ankizy very isan'andro ao anivon'ny firenenay io na ny tanora izany na ny olon-dehibe izany aiza no alehan'izy ireo Jesosy aiza no anafenan'izy ireo ianao ireriano mahafantatra ny zava-miafina eo anivon'ny firenenay fa misy tokoa izany kidinampinina izany ary dia tena mampalahelo fa na ny zazakely madinika izay tsy manan-tsiny no ataon'ny fahavalo-sorona ao anatin'ny firenenay mifona Jesosy malalo mifona satria ianao namboatra ny aina tsy zava-poana ny aina fa tena sarobidy ray malalo matoa ny fofonaina avy aminao no nomenao anaizy izay nakolombelona fofonainao ange Jesosy ny aina izay nakolombelona tsirairay avy dia fofonaina avy aminao izany raha io izany indrindra no angatahako ny rariny eto anaty anao satria ianao namorona ny fofonaina anao ireny ko mangataka Tompo ny fanatrianao mangataka ny maso-pitiavanao jereo ny firenenay Jesosy jereo Jesosy malala fa tena tsy rariny ny zavatra mitranga eo anivon'ny firenenay mijaly ny vahoaka malagasy Jesosy malalo mijaly ny madinika eo ihany ireo izay miady seza miady voninahitra manana ny fiainany manokana manana ny ambiampy eo amin'ny fiainany fa ny vahoaka malagasy madinika Jesosy mijaly ny vahoaka malagasy madinika dia tena hoe mijaly ko izany indrindra Tompo angatahako fifonana eto anaty anao jereo maso-pitiavanao ny firenenay vonjeo Jesosy aoka mba ho takana aminjenao ny jiosy izay niandevo tany amin'ny Babilôna izay niara ny fanapahana koa tamin'izany fotoana izany fa nitsangana ny mpanovavina Estera nivavaka nangataka tamin'ny mpanjaka ny mba hamindrana fo amin'ireo vahoaka ny jiosy ireo izany koa ankehitriny Tompo malalo mijoro eto amin'ny banga
mifona ho an'ny fireneko. Fa ataoko ahoana tokoa ma Jesosy hijery ny andringanana ny fireneko sy ny havako izay ripaka. Ary malalo mangataka aminao a Jesosy mifona eto anatrehanao. Mifona Jesosy malalo jereo maso-pitiavanao Madagasikara. Jereo Jesosy malalo maso-pitiavanao. Vonjeo Jesosy aoka ho takana nafanao ny zanak'Israely izay nandevy tany Ezipta 700 taona no anafanao ny vahoakany malagasy izay ao ambava ao ny fahafatesana ny amin'ny fandringanana. Indrindra tompo malalo ny amin'izao katroko ny fifidianana izao. Mifona Jesosy aza vela anjaka ilay ratsy fa ny mahafinaritra ny fahavalo dia ny andatsadra ihany. Izany ny tanjo ny fahavalo. Fa mangataka anao tompo ao fahasarobidy ny aina. Aza vela isy raha latsaka eo anivon'ny firenenay tompo. Fa arovo ny rano malagasy. Arovo Jesosy malalo. Arovo fa ianao namboatra ny aina. No mangataka ny herinao tompo. Aoka ny anjelinao tompo no hiady hijatsehatra. Handamina azy rehetra mikorotana ao anivon'ny firenenay ankehitriny. Aoka Jesosy ianao no hijatsehatra. Handamina azy rehetra mikorotana. Satria masina ny tanindrazana. Ianao namorona ny tany. Ianao namorona ny vahoaka eo anivon'ny tany. Aoka tompo ny fahefana avy aminao no anjaka. Aoka ny sitraponao no anjaka. Fa aza vela ilay sitrapony fahavalo no anjaka eo anivon'ny firenenay. Ankehitriny tompo malala dia mitaraina eto anatrehanao. Mitalao eto anatrehanao. Ny mba hamonjenao ny firenenay Jesosy mba ho fanjakanao. Fantatro tompo malalo fa ny amin'ny tsy fakatoavan-dalàna, ny amin'ny tsy finoana, amin'ny tsy fakatoavana anao no mahatonga izany hitranga eo anivon'ny firenenay. Satria ny zanaka malagasy dia miatetra amin'olombelona fa tsy miatetra aminao ilay izay namorona ny fofonaina. Moa fa misy zava-mahagaga tsy hainao atao Jesosy. Moa fa misy zava-mahagaga tsy hainao atao, hainao atao ny manova ny fiainana malagasy. Hainao izany tahaka nataonao tamin'ireo Israely ireo. Hainao atao ny zanaka malagasy rehetra izany. Raha kanefa mafony zanaka malagasy. Mafony vahoakany malagasy tsy mety mibebaka. Hanantona anao fa manamafy fo ny amin'ny fanompo-tsampy. Manamafy fo ny amin'ny faharatsiana. Avonjeo Jesosy malalo. Na dia izany anefa raha eo mitaraina eto anatrehanao ny mba hamonjenao ny vahoakany malagasy. Mba ho tonga saina ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ka hibebaka hitady ny tavanao ilay mpamonjy. Hitady ny tavanao ilay mpanafaka. Fa raha olombelona ihany dia tsy mahavita. Handamina azy rehetra mikorotana ny amin'izao vaninandro farany izao. Fa ianao ihany Jesosy malalo ny fototra. Ianao ihany no fiainana. Ianao ihany no loharanom-piainana. Raha eo esory ny sarina izay manarina ny masom-panahy ny vahoaka malagasy. Esory ny sarina izay manarina ny masom-panahy mba ho fantany hanantona anao ny tsirairay avy ametraka ny fiainana eo am-pelatananao. Ianao ilay tompony fahefanany amin'ny fanahy. Raha eo kasio ny vahoaka malagasy tsirairay avy. Kasio Jesosy malalo isam-paritra, isam-paritany. Kasio mba ho tonga amin'ny fibebana ny vahoaka malagasy. Hiala ny amin'ny fanompo-tsampy. Hiala ny amin'ny fanompo-tsampy. Avokatry ny fanompo-tsampy no mahatonga ny fahatezeranao. Hiantra amin'ny vahoaka malagasy. Mifona raha eo mangataka sy mitalao eto anatrehanao. Mba ny amelanao ny heloko ny vahoaka malagasy mba ho tonga amin'ny fibebana. Mba ho tonga amin'ny fifoazana ara-panahy tokoa. Ka hitady ny tavanao Jesosy. Hitady ny tavanao. Ametraka ny fiainana eo am-pelatananao. Raha eo eto koa dia mitrotro-mbavaka manokana ho an'ireo mpanomponao izay nifidinao eo anivon'ny firenenay. Betsaka ny mpanomponao izay nifidinao amin'ny anaranao. Betsaka ireo mpanomponao izay mitafy ny ositra avy aminao. Ray malalo aza vela ho varimbariana izy ireny. Fa tario tompo mba hanatanteraka ny asa fanompona. Ka tsy ho variana eo atoerana ihany. Fa hiparitaka manerana ny Madagasikara. Hitory sy hanambara ny filazantsaranao satria mbola betsaka ny maizina. Mbola betsaka ny anatina alany Jesosy tsy mahalala anao. Mbola betsaka ko mangataka anao atompo ireo mpanomponao izay nifidinao na antsoinao ao amin'ny firenenay. Betsaka aoka hiparitaka izy ireo tompo tario. Aza vela ho varimbariana fa tario fanay masino.
mba hanatanteraka ny fitorinan'ny filazantsara ka ny mba handraisany rehetra fiainana fa izany mahatonga ny mosarena, mahatonga ny kere, mahatonga ny orana tsy latsaka dia vokatry ny fanimpolo-tsampy, vokatry ny fahotana, mahatonga ny ranorana tsy latsaka tahaka ny tamin'ny andron'ny Elia amin'ny Ahaba dia tsy nilatsaka ny ranorana 3 taona sy 9 mbolana dia vokatry ny fahotany Ahaba izany tamin'ireo zanak'Israely. Raha eo mangataka aminao a Jesosy aho. Betsaka ny Elia ao anatin'ny firenenay, Elia kely mandehandeha izay nosoranao Jesosy aho. Aoka izy ireny Tompo mba tena hoe hisetaeta ny anatin'ny tsirairay avy, mba tsy ho variana na ho tafandrimandry fa hitovy sy hanambara ny filazantsaranao, ny fiainana, ny fanambarana, ny famonjenao, ny fampiomanana, ny fiavianao fa ho avy ianao Jesosy aho. Ho avy ianao, ho avy ianao Jesosy aho. Ho avy dia ho avy tokoa ianao, tsy hita rehetrarehetra koa izany mangatahako fifonana ny mba hamanginao ireo mpanomponao izay nosoranao Jesosy aho, ka tsy ho tafandrifandry eo anivon'ny firenenay fa hiparitaka any ambanivohitra any Jesosy aho. Any Kodaoda any mbola betsaka ny tsy mahalala anao, mbola betsaka ny miaina amin'ny fahamazinana fa aoka Tompo ireo mpanomponao izay efa niosoranao tena hanafandavan-tena izara ny teninao Jesosy amin'ireo izay mbola tsy mahalala. Koa izany Tompo no anandratako ny feoko eto anaty anao, noho ny fitarahinako Jesosy malalo, ary dia tena hoe mino sy matoky koa Tompo fa hamindra foy ianao, tsy misy zava-mahagaga tsy ho hainao atao, tsy fohy ny tananao fa mahavonjy fa ny fahotanay no hevitra mampisaraka anay aminao. Koa ankehitriny Tompo malala dia efa misaotra anao sahady any amin'ny valim-bavaka izay efa omenao, misaotra Tompo fa hanova ny firenenay ianao, handamina ny firenenay ianao, ary hanome olona izay araka ny sitrakao hanapaka eo amin'ny fanapahan'ny vahoaka malagasy. Ianao no ametraka izany lehilahy izany, lehilahy marina izay matahotra anao, lehilahy marina izay matahotra anao ka hitarika ny vahoaka anao, hanompo anao Tompo handeha amin'ny fahamarinana. Mba ho lehilahy atahotra anao hiala ny amin'ny fahalotona sy ny tsy fahamarinana rehetra, ny tsy fankatoavan-dalàna rehetra, ny kolikoly rehetra. Mba ho lehilahy marina izany lehilahy, apetraka ao amin'ny fanapahana ny vahoaka malagasy Jesosy aho. Mba tena lehilahy atahotra anao mifony rehetra ka tsy hamarotra tanindrazana. Raha io firenenay io Jesosy aho, malala anay, tsy atakalinay n'iza na mitady ravinay izay ty velona izay Jesosy anay foana i Madagasikara ty, nay foana, malala anay ho mitotrom-bavaka ny fireneko a Jesosy eto anaty anao, ny mba hamonjenao ny firenenay. Saotra Tompo, Andriamanitra mpamaly vavaka ianao. Ary eto a Jesosy dia tena mbola mangataka sy miangavy ny amikidina ampinao a Madagasikara. Raha eo fantatrao Jesosy malala fa ny zanaka dia tena hoe mamy tokoa, ary hoe ray aman-dreny izany raha hitao izany zanaka dia tena hoe marary sy vaky manta ny fony ray aman-dreny raha hitao izany zanaka. Ary dia tena hoe hainao izany Tompo malala fa na dia izahay reto miala aminao dia malahelo ny fonao satria zanakao izahay. Raha manalavitra anao izahay, raha very izahay dia nitadiavinao satria mahazanakao anay izay dia tsy tianao ho very izahay. Ary ny fitiavanao anay no nandatsanao ny ranao teo ambony hazo fijaliana. Fa ny fitiavanao anay no nandatsanao ny ranao teo ambony hazo fijaliana. Hamonjenao anay Jesosy ho amin'ny fahafatesana. Nanaiky ianao nandatsaka ny ranao satria tianao izahay. Dia tahaka izany koa ny maha-olombelona anay. Ahoana moa Jesosy raha very ny zanaka ka tsy harary ny fony ray aman-dreny. Zazakely very, zazakely betsaka ny zazavery ao Antananarivo ao Jesosy aiza moa ireny, atao aiza ireny Jesosy malalo, ireo zazakely very, ireo tanora very, nefa tsy adala, mahatsiaro-tsaina tsara zao, tena hoe voro-saina tsara, kanefa very, tsy hita popoka. Ray malalo, hitanao ireny, fa mangataka ny hery avy aminao, aniafinao masina Jesosy aoka hibrise izay fatopatotra mamatotra an'ireny ankizy ireny anohany, handoro izany fahafatesana izay mitazona ankizy ireny izany. Ireo ankizy tsy hita ao Antananarivo ao ireo Jesosy ny anjelinao ny hiparitaka hitady an'ireo ankizy ireo, hanafaka an'ireo ankizy ireo mpilatana ny fahavalo, doro amin'ny afinao masina izany, tsy hanan-kery amin'ny anarany Jesosy Kristy
velava Nazareta. Ny ranao Jesosy no manarina andren'ankizy very reny any amin'ny toerana izay ametrahany azy. Ny ranao niaro ny fanahy andren'ankizy reny. Raha mbola tsy tonga ny fotoanao hiantsonao andren'ankizy reny ho mifahafatesana harovo Jesosy rakofo ny ranao. Atolora andreo ray aman-dreny izay sahirana tomany mitady andreo ankizy ireo ankehitriny. Raha io mino sy matoky anao fa fantatrao izany ary tsy miafina aminao fa hitanao. Koa izany tompony hitarainako eto anaty anao. Jereo ny firenena Jesosy malalo, anjakany kidnapping, anjakany herisetra, anjakany tsy fankatoavan-dalàna, amboletra. Ngataka sy mifona aminao a Jesosy fa tsy manam-piadiana izahay. Hoentina hiady fa ianao ny fiadiana Jesosy, ianao irery ihany ny fiadianay. Koa dia misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy velava Nazareta, anaovako tombo-kase izany vavaka izany. Haleluya. Misaotra raha io. Amen. Ia misaotratsika rehetra naharitra ny hainao hatramin'ny farany. Dia sambotainy Jesosy tsika tsirairay avy. Dia mahereza trano ry mpiray tanindrazanamo. No miotana ye toloza foana no miseho no ny adalana. Raio mamelany eloka ye tosambatra ny firenena mananana. Izany mifonanana yamina miangavire funzewi timusina uafaka mini rasi zahaye tosambatra ny firenena mananana. Izany mifonanana yamina miangavire funzewi timusina uafaka mini rasi zahaye. Nosina mivalo amindafu kwani tanina Jesosy yo sitrano ity firenena ianao ilay mpamonjy sy mpanafaka anaye mifone mamela ity nosina mivalo amindafu kwani tanina Jesosy yo sitrano ity firenena ianao ilay mpamonjy sy mpanafaka anaye tosambatra ny firenena mananana. Izany mifonanana yamina miangavire funzewi timusina uafaka aminy rasi zahaye tosambatra ny firenena mananana. Izany mifonanana yamina miangavire funzewi timusina uafaka aminy rasi zahaye. Tosambatra ny firenena mananana. Izany mifonanana yamina miangavire funzewi timusina uafaka aminy rasi zahaye.